zay aloha dia teneniko zay tena fiertény force rehefa ny vahoaka tsy ololon-tsotra tsy ololona hoe 10-20 fa olo hitady tombotsony manokana fa le vahoaka reny ny tarika tao dia reny nampiditra ny élément hiditra tao dia lasa nanao tache d'huile efa après Fort du Chêne no nitarika rehefa avy eo tao fitambarany équipe-ny la 19 promotionnay maromaro vitsivitsy zay tao miaraka amin'ny la 18 zay zany tena nitarika Fort du Chêne dia rehefa avy teo amin'izay nitambatra zany Kapsat sy ny Fort du Chêne dia niarahana daholo ny zavatra rehetrarehetra natao tsisy hoe zaho ny tena nitarika zaho ny tena nanao zao zany sasany tsy marina zany fa tena niditra amin'izay ny tena plus ancien nitondrany satria zay mo miaramila ny lehibe no mifeha reny général Andrénard John général Noël ry général Bruno nantsona reny tonga teo ya zay zany avy teo ka saikisaiky henontsika daholo araka antsika daholo ny tantara rehetra fa ny finalité ny ngamba no resahako 17 mars zany ny démissionne président Ravalomanana tena ny démissionne ya satria mba ialana manko hoe tena hoe nanonga mpanjakany nanao resaka coup d'état resaka hetsetsy-bahoaka fa démissionne izy noho le hetsy-bahoaka rehefa ny démissionne izy nafindrany amin'ny directeur miaramila nisy généraux telo lahy amiral vice-amiral Hippolyte général Rabarsourante général Rive reny zany namindrany le fahefana tao amin'ny épiscopat tonga moa zany équipe-ndry colonel Charles nandravany reny tao tao be ny rehetrarehetra tamin'ireny fa zaho rery no niandry any Ambotsirohitra rehefa hitako fa lasa daholo ny officier tamin'ny alina 16 mars vonaka ny palais le 17 efa tsisy olona tao dia zaho rery niandry tao miaraka amin'ny miaramila dia rehefa ravandry colonel Charles zany épiscopat le famindram-pahefana les 3 généraux zay mitazona n'le taratasy famindram-pahefana mbola tafajanona tao fa Charles igny lasa niaraka amin'ny pasteur Sendrahasiny mivoaka tany dia mbola ny teo koa ny mpanao gazety Lalatina Rakotondrazafy sy Fidèle Razarapira miantso aho aizanao zaho Ambotsirohitra ty midina malaky fa mbola ato les 3 généraux dia nidina sady ny sécuriser zareo zay moa didiny force miaro ny olona sy ny ain'olona ny sécuriser zareo nampidiriko anaty 4-4 dia azoko le taratasy namindragna fahefana zany fahefana avy tamin'ny président Ravalomanana nandalo amin'ny les 3 généraux tena nandalo ampelatagnako zay vao nipasse tany amin'ny président Andrajoela teny Betongolo aho eo mba vadiny Betongolo misy toerana malaladalaka teo aho no nijanona miaraka amin'ny force rehetra niaraka tamiko niantso an'ny président Rajoela mbola le téléphone tany amin'ny Fidèle Zanapira sy Lalatina nampiasaiko qualifiena fozaorana mo téléphone kely dia reto izy telo lahy monsieur le président fa taratasy famindram-pahefana ato ampelantanako ato dia inona ny atao dia andraso rezy tany izy nidinika tany miaraka amin'ny Ratsirahona miaraka amin'ny HCC dia ento any amin'ny Kapsat dia nioentiko zany nitondra azy tany amin'ny Kapsat miaramila efa niandry tany satria Charles nitondra ny Rasendrahasiny efa tany dia tonga avy any aho nitondra n'izy telo dia tonga avy any Ratsirahona miaraka amin'ny taratasiny HCC namaky fotsiny dia nisony zany hoe namindra fahefana tamin'ny président Rajoela zany le 3 militaire dia za zavatra sasala amin'izay zany efa somary lasa kely ankoatra ny 7 février mazavatra resahako fa kanefa misy dikany iresahako an'izay rehetrarehetra zay ny hetsy-bahoaka tsy moramora dika zany masina ny hetsy-bahoaka tsy tokony ho tsintsinoavina zaho zao bien placé miteny an'izay amin'ny olona
zay magnazivaziva ny hetsy-bahoaka. Mafy an'io mbariko anao nzaka, misy maty ingenina manao. Hitanareo teny tato afara misy nikomy teny Fort du Chêne. Maty inge rahalahiko anankiray vazaha Ramarchand. Maty tsy miveriny. Hatram'izao ny vady aman-janany, zaho no miantoka ny zanany rehetra jusque zareo lehibe zao. Ny resiko an-tanana. Ya. Fa ny olona tsisy idirana amin'izany. Fa ny tena mampalahelo. Ary zay manimba le mpitondra satria misy nginanao tsy bahoaka tany aloha. Lasa filoha fa nivoaka ihany koa ny nanala azy. Mahatonga an'izay le arriviste. Tsy tena hoe fitiavan-tanindrazana miaraka amin'le hetsy-bahoaka no nahatonga vaneo. Fa anditady toerana, anditady vola, ary reny tena manilika an'le nanao hetsy-bahoaka. Lasa manipoditra akondra an'le olo-mpitondra, zay ihany mampisavoritaka ny fitondrana matetika. Ary reny olona voatonga tsy nanao ninina regny, se permettre mihitsy ala hoe ranony. Aleo moka ataoko amin'ny tenako mihitsy. Marary mihitsy fonanamony tena hoe olona tsy nanao ninina tongatonga andoha, izy aza tamin'ny antoko politika taloha tany, zay vonamena place androany, isore l'ilson. Dia mba hoana loatra ny tena mamparary fo. Zay zany tena mampisavoritaka fitondrana ny miaramila. Zay hitana zao fa nahamony tena. Impirimpirima tamin'ireny fisy, rehefa mafimafy antso fisy. Rehefa milamindamina, ravahoany fisy. Ya. Reny Fort du Chêne reny nga rava ratsy fisy. Ya. Commandansera tamin'ny androny reny nge nitarika tarifa rehefa tsy ravany dia nagnantso fisy dia ele maneny maty. Ma tonga ianao voatifitra, anao zany tena miditra an-tsehitra tao. Ya. Sahala am'izay koa ny Banivato. Fikomina tamin'ny Banivato reny. Ya. Ary mbola nandraisan'le nankoroteneniko ty, anjara foana zay zavatra rehetrarehetra zay. Banivato iny tena fa préparation na coup d'état. Tany dolo ny officier. Ery général Rawel nsitrika navoaka. Ery Zafindralambo, ery colonel Charles, ery Kotity tompoko lahy colonel Kotity. Rehetrarehetra tao. Ary vava tamin'ireny ndao tapahantsika aloha satria zaharery ny ambiny Fort du Chêne, tapahantsika aloha l'ilson rehefa azontsika nanao Ambotsirotra. Ya, tongava wa zay moa toujours loyal ary magnaja foana ny régime zay misy. Fa conseil des ministres tamin'iny nantsona teny Ambatobe. Nantsona. Aloha niditra tamin'ny conseil des ministres reo mbola teo Fidèle Zarampiera sy Lalatina. Mbola miresaka tamiko ahoana izy ty. Zaho miandro beko fotsiny. Dia rehefa tonga tamin'ny conseil des ministres nanontany président, nanontany PM Camille Vital tamin'ireny, inona ny atao? Tsisy fanafodiny monsieur le président raha tsy tafina. Vonina anao, zaho avonina miaraka amin'ny garde présidentielle. Ny élément fils ny garde présidentielle nanafika teny amin'ny Banivato fa général Andrenarjon nefa nanao négociation rehetrarehetra tany mba tsy hisy ny fikomina. Tena nanao alamiable, nandamina ny tafika fa ry zalahy tsy nety. Ny teny moa tamin'izay andro mercredi conseil des ministres, mentsika 48 heures zareo fa samedi tsika anafika anio. Samedi zay nitsofoka teny, une heure de temps ihany angamba ny pobasy fa dia niantson'ny général Andrenarjon lavolefina reo. Reny zareo tamin'ireny moa naterina tary amin'ny CR satria nanontanian'ny président hoentina izy olo reto dia antso izy général colonel Ravalman commandant CR tamin'ireny nantsoko izy atero ry amin'ny CR zany fa zaho izy mbola aty ala café Norivo aty avy nanao mission tany tasy dia naterina tany amin'ny CR dia vita ny enquête presque tsy afahamo ry zalahy. Commence teo ngamba fahitako azy alahelo nde colonel Charles regny fa rehefa viteny izy tsy salama. Rehefa izy tsy salama, promotion-ko ihany no nangataka tamiko général Zipa hoe
alefaso évacuation sanitaire promontsika sary lafa maty io ao tsy efa de nanamby tamin'ny président aho farany président nanome avion spécial président Rajoelina nanome avion spécial nanaovana évacuation sanitaire ny sary tany la réunion jusqu'izy any de tany moa izy namorona ny vidéo ny rehetrarehetra io fa eto androany zany amaranako azy lenga vandy tsy misy zany olona ny raha Rajoelina zany raha miaramila tamin'ny 7 février tsy mbola nisy miaramila nietsika tamin'ny 7 février ary tsy nisy présence zany leçon zany tamin'ny 7 février raha mbola hiteny an'izay de lenga aza mandenga fa na ny vavolombelona mandenga mampigadra mazava dia mazava zay fanazavana zay feno 30 minitra katroka mihitsy ny fandarana ary dia voafitinao tsara mihitsy izy na zany ary alohan'ny sarahantsika angamba dia amena amin'ny 2 minitra ianao hitondra famitinana kely na afatra zany ny mahakasika an'izay voalaza teo izay na mikasika ny etsy-bahoaka moa mavesabesatra sy mafonja ihany ny fanazavana nentinao teo tamin'ity androany ity sotra nareo amin'ny TV Plus aloha mba nisehatra nahafahako nanazava ny tena marina satria misy fotoana hanginana misy fotoana itenenana ary ny tenako vonona hifagnatrika fasafasa am'izay mbola mamoromorona tsaho sy mamoromorona lenga ary mialatsiny koa amin'ny anaran'ny namana zay voatonoko teo ary miondrika ampanajana ho an'izay maty rehetrarehetra tamin'ireny tolom-bahoakany 7 février reny tsy misy afa-tsy garde présidentielle no nanao fivitifirana ary ohatra ka nisy zany tenin'zare tao amin'ny trésor sy finance zareo samby zareo ihany no nifampiditra antrano fa mbola andry zareo ny lapa tamin'ireny fotoan'ireny teniko farany dia angatahantsika mba ady hevitra entina hanasoavana ty tanindrazantsika tianao atao amin'ny réseaux sociaux fa tsy ny sanatriny fanasavangy mitondra lenga miditra amin'ny vie privée ny sasany mitondra lenga hanapotehana ny sasany vao mifoha maraina anao dia inona koa tenen'ny ramatoty vao mifoha maraina anao dia inona koa ny lenga misy ato ka mba aoka hajanontsika zay mba ady inona ny tsy mampandroso atsika ohatra zay niatrehantsika reto harentsika mivoaka salamirano zao na ny voajanahary na ny arenambany tany zay ny tokony ady hevitra hoe ahoana iarovantsika efa manao ny asany douane na isoragna ny douane ny isoragna ny rehetrarehetra fa anjarantsika ny manome renseignement ny tompony andraikitra mba tsy ampahantratsika mipetraka ambony harena atsika izy moa tsy miteny an'izany fa maninona foana atsika gasy tsy manan-karena amin'ny arenantsika fa ny vahiny ny manan-karena satria tsika tsy mifanaraka ka zay ny tokony adivantsika hevitra fa raha zay ny adivantsika hevitra androso atsika sotra tombokolahy makasitraka misaotra anao ihany koa mo général natao izay fanazavana izay tamin'ity androany ity izay fanazavana moa ny ilaina taorina ny resabe ny tranga tamin'ny fotoana nanamariana na hatserovana ihany koa ny etsy-bahoaka ny 7 febroary 7 lasa teo isorana be da be anao tomboka na fotoana nitondra zay fanazavana izay teto amin'ny TV Plus Madagasikara sotra mazava ny fanazavana hoetiny général Lilson René de Roland mikasika an'ilay fanazavana ara-teknika zay ny jerevantsika azy 7 février hoe atraiza amin'ny part de responsabilité ny tsirairay tao anatin'ilay fiakarana teny amin'ny 7 volana febroary ary ao no mahatonga n'ilay mpitsara eo amin'ny setra resam-pirenena mamne an'izay fomba fahitany zay za tsy miteny tsy nisy ny fahafatesan'olona teny amin'ny 7 février nisy io za tsy miteny tsy nisy ny tifitra teny amin'ny 7 février nisy io fa mazava le fanazavana nataony général Lilson avy any amin'ny mpitondra fanjakana no miteny hoe ny fanazavana netiny général Dolaozy no nametraka hoe misy
faritra mena ao a tsy azotsika dinganina fa mitivitry reo raha mihoatra n'io faritra mena io ny mpanao fihetsiketsena ary zay le natonga n'lay zavatra nambarako teo antaninareo tontolala pomba fanjakana fa zay mahatonga na miteny zany eo vavolombelon'ny tantary fa tsy afaka andazy zany teniko zany tontolala et encore sareraka koa mbola témoin zay zavatra teneko zay hoe voaraiko le antso atarby za tsy terenareo a izany napitan'le antso atarby taty amina fa tompona raiky tamin'izany fotoana zany de io antso atarby io a teo zay tontolala de io zany aza tontolala ataovy zay itenena sareraka ahery satria sareraka ny eo amin'ny micro a anty afatra ty satria fantatry tontolala koa avy aiza le afatra fantan'io donc nataony tontolala zay nahatonga le afatra teny amin'ny sareraka de nitenen'ny sareraka teo amin'ny micro eny sofinay io zahay mbola eo melisy eo am'izay fotoana zay mbola tsy nandeha nandrosany zay mbola eo raha natadidy ny olona teneny kanjany 13 mai rehefa tsy mahafantatra zay zany de tsy teny anao za moa gaga mahita an'le sary ataony alefandrienjana ao anatin'lay fanamariana n'lay fafito ny volana febroary tena tanina renina de mamoaka n'le sary ny enjana hoe reto le olona teny zany teny amin'ny kianjany 13 mai non teny amin'ny kianjany fafito ny volana febroary teny tanina renina fa ny olona teny tamin'ny fanamariana farany teo a tsy hitanao tary amin'ny départ tamin'ny 7 soradivo zany non betsaka taminareo teny tanina renina ny tsy teo tamin'izany fotoana zany nisy taminareo teo teny avoinga i jesi zay sary hitany jesi ao a tamin'le fanamariana ny 7 février iny tsara angamba raha jerena sary ny fadidina repoblika mihitsy de am'izay izy hita tsara hoe reto le sariny zareo fa misy sary maromaro mihitsy ao anatin'le sary na tonga naleny teny iny nisy alefa navoakatsika koa le misy ale vanitika iny de izy hoe misy am'ireo olona zay azo sary tsy tany le mandeha manamarika an'le hoe mandeha ianao zany raha ohatra ka tsy teny a de tsy tokony manotry n'le fanamariana n'le fafito volana febroary satria na hainao ary tsy teoko ina moa zany ny marianao eny naka tsy atony marianao eny de ianao tsy teo e fa le olona teny ohatra Augustin Andriamananoro teny zany reny ny tokony makeny ny tontolala raha teny tontolala teo ka tena teo izy normalina be zany ny premier ministre Monjarandeva raha makeny na miaraka na tsy miaraka aminareo teo izy ary saika maty teo izy ny asin'Andriamanjato raha makeny teo izy fa i Ramatobe ina ny ataony Ramatobe eny io zao Ramatoy ministra ny fanabezam-pirenena tsy teo io tam'izany fa raha i mavesa danja i tontolala areo tany reo i tsy fanjarin-tsakafo tsy teo io tam'izany tsy teo ka de jereka le vanitika le olona mandeha manamarika an'le fafito ny volana febroary rehefa manao selfie dikan'izay a tsy lay karatry le zavatra nitranga teny no atao fa fakatsara misy le mitondra voninkazo iny jesy hitanao ve le zareo le mitondra le voninkazo tiako tenenina amitsika zany de hoe ilay fanamariana n'le fafito ny volana febroary dia famerenana ao an-tsainy sararay ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany fa nametrahany général Nilson René de Roland anazy de hoe ireto ny part de responsabilité ny sararay tao anatiny de ny teny nataony général Dolin nametraka n'ilay fisiny ny faritra mena aloha zany ary eo no mahatonga na mi-insiste amin'le zavatra teneniko hoe voaray ene le afatry nampitaina le afatry fa misy olona manova le afatra omena ranga zay ny problème atsika
le afatra mena mazava be mihitsy hoe rehefa tonga eny de mipetra raha mipetraka foana ny olona tonga teo atanina reny hatramin'ny farany tsy nisy napobasy anankiray afaka natao ary teo satria tsy mifranchira n'ilay faritra mena le fatongavana teny atanina reny fa nisy olona ny teny sy nanaitra n'le olona hitsangana hirohatra ho any anaty lapa fantatrareo zany zavatra eo zany le zavatra petraka mato misy lay délégation nalefa ny fampiresaka de misy dikany fa tsy hoe vao tonga avy any de tonga de andao any vavahady de napetraky ny général Wilson moa tamaly izy nge izy raha ohatra ka nianika n'ilay fefy na ohatran'izany raha mbola ao anatin'lay faritra le olona no mitifitra ary raha tao anatin'lay faritra mena le voatifitra ao anatin'ny droit zany le mpiambina an'le lapa nanao an'izay zavatra zay zay fanazavany fanazavana teknika mato nisy olona nalefa de natao mipetraka le afatra nampitaina zany sy ny ina moa zany directive ny mena tsisy mitsy andana mianika n'lay fefin'le lapanareo nandana miroatra hidrany anaty lapinareo tsisy ny teny zany tany amin'ny fanentanana taria amin'ny 13 mai satria zay ho aty tonga nay zany afatra zany ary voateniny sareraka teny amin'ny micro fa iza zany le olona le nanao an'io hoe andao en'io io no miopiesy tao anatin'le izy fa raha ohatra ka nisy baiko hafa de tokony fantatray sy tam'izany akaiky ny Androjoelina hoe miteny Androjoelina miakara mihitsy nareo an'ilay fefy fa tsy nisy an'izany iny tsy nisy baiko an'izany iny fa io olona niopiefy io no nitsanga hitanareo any anatin'ny vidéo ny baiko nomeny olona io tamin'ny fotoana io pitarika ny avesety aiza manahirana anao satria tsy nisy fanomezana baiko an'izay mihitsy hoe andana le olona ho ety makeny io le raha namana tamin'izay fotoan'izay eo zany le mahatonga n'lay fifanjevon'le izy satria raha le teny nomena fotsiny hoe mipetra tsy nisy an'izany fity tary ty etienina ny anarajera sy diso io no ny tena aroso le olona way zay zavatra zay no micréer an'ilay problème zay no micréer an'ilay problème donc lay zavatra napetraky tsika ty raha matoty le satroka le nanao kose votery alotaria rehefa mipoka mibasiny de nanao kose vo izy de vita mibasy mipoka de nalainy ny satroka de iny izy nandeha eo zany le tenentsika hoe raha vao miova lay directive ao anatiny lay fanaovana n'lay mouvement dia zavatra hafa no mitranga zay zany le tiatsika vetojera tsara fa ny fialan'ny miaramila rehefa niala izy ajanona eny sary de sy averenkely eo fotsiny eo zay tsara fa rehefa niala le maramila reto maramila reto tsy niverina niditra tao anaty lapa rehefa niala zany le nanao an'le barage farantry tsy niverina tsy niditra nakany anaty lapa izy fa nataony nivoaka nakany amin'ny banque centrale izy de ny ilany nivoaka nakaty amin'ny Colbert satria fantany dispositif ao anatiny ao fa lay fietsika le mametraka an'izay le ataontsika hoe fioaram-pefy anatina fibaikona zay sy fandaminan-zay io le olana io fa raha mipetraka tamin'ilay drafitra napetraka tsara hoe tsika ene nanao sitinina tonga teny tsy nisy na olona ray ary hoa nafoy aina ray nafoy teny tanina renina zany tsisy fa lay fanovana n'lay teny midina natao ny indra namana iny nanova zavatra ngezabe ao anatin'le raharaha ary eo ny problème matsika tao anatin'le izy tiako tenenina ao anatin'ny ty raharaha ty de tsotra ifanliana le izy rehefa aveo ary lazaina fa misy mitondra basy avy tany arina lazaina fa ireto ny responsabilité ny mpitondra tamin'izay fotoana zay président Marc Ravalomanina de hoe fiarovana ny lapa atreo amin'ny fiarovana ny lapa fa ny fivoaha maramila mivoaka ivelany fanazavana ra teknika nentin'ny général Wilson koa zay hoe raha nivoaka ivelany le faritra mena kosa le maramila no nitifitra
efa tsy zay le fiarovana an'le lapa efa tsy izy zay fa zavatra hafa zay zay nefa nisy koa tamin'io fotoana io donc responsabilité le maramila mivoaka miopef koa ohatra le raha mateo hoe mandeha manenjika ty ivelan'le lapa zavatra hafa koza ny fitenenana hoe nisy nitondra basy koa nefa avy ary am'le mpanao fihetsiketsehana tsy possible zany satria zao ny antony itenenako anareo nitondra piena caméra ny cadreur ny radio télévision analamanga tamin'izany fotoana zany RTA satria toko nahandona izy anaran'le boakely iny tamin'izay fotoana zay piena caméra no nentiny fa ny fitondrany an'le pia teto amin'ny épaule ka ny piena caméra rehefa lanjainao dia ohatra ny otrany olona mitondra basy ianao fa ny vigeny avy anaty lapa io tonga dia eo amin'ny tendany ba maty io cadreur ny radio télévision analamanga RTA io donc raha nisy olona zany nampiayany avy ao anaty lapa zay ambony toerana satria misy poste manodidina fanazavana netiny général Wilson koa zany raha iary lapa zany izy maramila tsy maintsy hoe postenao manodidina dikany zany na eny amin'ny tafon'ny banque centrale ary na eny ambonin'ny trésor sy ny finance dia tsy maintsy misy olona napetraky ny fitondram-panjakana poste am'ireo ary nisy teo ambonin'ny finance hita tsara zany donc io no tifitra ny fitaratry i buffet du jardin le avy teny amboniny finance io na tonga nay niala tao niala alohan'ny fotoana zay satria voatifitra io fitaratra io rehefa avy ny mpitandro filaminana zay napetraka zany raha nahita zavatra suspect eny am'le mpitolona tonga dia fahafatesana avy hatrany zay ary zay navoa le caméraman na ny RTA le nilanja-pie fa raha tsy nilanja-pie izy tsy voatifitra izy fa ny nilanjany an'ilay pie zany ny fahaditsona ho azy satria hoe akasary dia andao ary hitondra pie kanjo vidina amanaina zay zavatra zay professionnel le tary matona tsapa mitondra pie tsika satria raha ohatra ka positionné tsara zavatra tsisy moa dia misy tongony tsara ny caméra dia afaka makasary tsara normal tsy metsiketsika tamin'ny fotoana iny fa tsy nilaina le pie satria any anaty folona fa tsy maintsy hoentina moa satria entany zareo fa le fomba nitondrany anazy no navoatifitra anazy satria everiny rehetra fa mitondra fitaovam-piadina izy nefa piena caméra le nentiny zay aby zavatra nisy donc raha iteny anao avy ety am'le mpanao fihetsiketsehana no mitondra fitaovam-piadina tsy marina zany ary laviko zany amavavolombelony tantarana za taty amin'ny position aty ariana foana hatramin'ny orany alanay tao amin'ny buffet mahita avy eo amin'ny fitaratra hoe inona zavatra mitranga eo am'le lalana eo donc tsy possible ny tsy ahitanay raha misy olona nitondra an'izany avy taty ny nataony taty ampanao fihetsiketsehana dia nanosika an'ilay tomobilin'ny polisy maitsomaitso iny nataony zareo karazana bouclier teo aloha teo natosika zareo io nandroso tany dia rehefa mitifitra le mpitandro filaminana dia midona amin'ny tomobily io satria navadiky zareo tomobily dia midona amin'ny tomobily io dia tsy haiko mety hita fa jesy le sary zay fiaran'ny polisy zay ao anatin'ny sary satria isan'ny nahazo sary tamin'ny zavatra tantaraiky hoe sary hitatsika amin'ny 7 février ka ohatra hoe TV plus nangalana azy sary ny Zakandriamahery mibetsaka ao anatiny io tena ny sacre le tary iny tamin'izany fotoana zany naka an'ireo sary eo ka tsy fantany hoe tafiditra ao anatin'le sary ny Zaka ve le sary nylay inty lay tomobilin'ny polisy Volkswagen iny navadiky ny mpanao fihetsiketsehana tamin'izany fotoana zany dia io natosiky zareo ery aloha ery dia mifanandrina amin'le mpitandro filaminana le mpanao fihetsiketsehana mbola ao anatin'ny buffet zay amin'izany fotoana zany fa rehefa avy eo zay moa nisy ny teny hoe repérenareo fa miala dato dia nananika an'le fefy teo zay dia lasa Jean Paul tsy tafananika an'iny dia tsy nandeha tamin'izay fotoana zay fa tsy haiko zay fomba nivoany avy tao fantantaraina moa sa tsy tadidiko intsony hoe ahoana ny voany izy resa tavela tao taminay 4 menatany 5 menatany tiako tenena dia lay fandritana le 7 février ohatra ny Silgoma misy manao io fa zavatra mipetraka zany ao anatin'izy dia hoe tokony tsy iova le tantara satria misy sary mirakitra be da be ary misy zavatra afataratsika hoe ohatry ny ahoana fipetraka le io le tomobilin'ny polisy io natosiky ny olona miaraka amin'ny torabato zany avy eo amin'io io zao mbola tsy navadiky ny olona fotsiny izy teto mbola vao mivadika fotsiny volsy teto fa mbola tsy nandroso
fa rehefa avy eo ivolsy io lasa natosiky ny olona nakeny aloha eny akaiky ny trésor eo am'le fakana pension io tonga trany io ny afarany donc an'olona zay teny nafantatra tsara na tonga n'io teny fa natosiky ny olona tobily police io de nakeny de io nataon'zareo bouclier nerovan'zareo vatana rehefa mitifitra le avery de io miana ary zay na tonga le nisy tafiditra tao amin'ny finance na maky an'ilay finance tamin'iny fotoana reny satria mbola nisy an'ilay kasera mbola nijanona hatramin'ny ora farany mihitsy fampitana tamin'ny tany filamina de tia natosika zalana ka tsy le mpitolona tsony nanosika an'ity mety nisy mpitolo lambonambony fa efa le kasera ny tena presque nanosika an'io zany tamin'ny ora farany mandao atosika ary aloha ary io de natosika io tamin'izay fotoana zay inona ny effet an'izay rehetrarehetra zay ny fanazavana aloha zany zay nentin'ny général Lilson zany de nametraka ho an'ny andaniny so an'ny kilany tamin'ny position atretiko atreto ny position Andra Joelna atretiko atreto ny position Marc Ravalomanana zay samy responsable tamin'ny zavatra ray président Pernasa ray nitarika Betananantanarivo mitarika an'ilay mouvement tamin'ny fotoana hoe ny Antaninarenina izy tsy nakeny fa nalefa nitondra ny vahoaka ny akeny ny prime ministre Monjarondefo fa izy tany an-trano avy any izy no mitelefona nidra tamin'ny radio Antsiva rehefa avy eo tiako tenena de ity ny zavatra nisy tao anatin'ny tantaran'ny 7 febroary de nisy ny olona nandray anjara fa misy koa ny olona tsy nandray anjara reo le tsy nandray anjara androany mahita ambara mikasika ny fahafitony volana febroary de hoy za hoe aleo mitoetra eo amin'ny tena version tena izy lay fahafitony volana febroary fa tsy atao siligomy fa natonga général Lilson nitondra fanazavana atao amin'ny TV plus tamin'ny alina de nametraka hoe zaho tsy amaly andrakotina arabe fa hitondra fanazavana mikasika an'le izy de mandeha le fanazavana ny zavatra nyraisiko tao anatin'le fanazavana de hoe atreto ny part de responsabilité ny président Marc Ravalomanana tao anatin'le izy de atreto ny part de responsabilité ny président Andra Joelna tao anatin'le 7 février fa ny tsindriko kosa indray nefa de hoe ny toromarika zay nomena taty amin'ny côté Andra Joelna dia tsy misy mananodapa zany tsy nisy an'izany mena le hoe omeko anao ampiasainao premier ministre Monjarondefo ny lapany Ambotsiroatra ozy président Andra Joelna tamin'izay fotoana zay fa tsy nisy misy tafiteneny raha misy mpitandro filamina de vakinareo ny lapa tsisy nyteny an'izany profo mitoaka amin'ny tendana ny tenenako tamin'ny totolala ary nampitany totolala tamin'ny sareraka an'izay afatra teneniko te zay hoe tsy nisy ny teny mihitsy andana mirohitra makao fa nisy nanova le directive ary zay ny nanimba zavatra tao anatiny donc raha nisy ny responsable ny fikorontanany 7 février de le raha namana ny teneniko ny mpitandro filaminana mampitandro filaminana azy koa de responsable izy satria izy eny no mikitika ny detante tsy nisy président Marc Ravalomanana nitazona basy tao anaty lapa tatra fa le maramila manatateraka an'le baiko no tokony malala hoe ohatry ny ahoana ny atao amin'ity fampiasana nyity fitaovana de raha nanao tiran'lera foana angery zareo paritaka olo io fa tsy vaky zany ny lapa io satria vao mipoaka ane le basy de lasa ny olona nitifatra ananty de io le nitenen'ny général Lilson teo hoe misy olona voatifitra avy any an-damosina satria olona mitsoka milefako no voatifitra mibala de tsy maintsy avy any an-damosina mibala miditra zay le izy fa tsy hoe midiky iny fa misy olona avy tatampanao fihetsiketsehana tato nitondra basy any tsy marina zany fa aza vilana le izy tsisy an'izany ny diambala teo amin'ny Louvre teo nanaprofo amatoana ny maro fa tsy haiko fa nalanja reo le tolona teo fa petraka teo foana ny diambala ny 7 février manatantara ny diambala efa tsy haiko hoe nakaizy ny tolona iny misy tolona ohatrany tsy alu le izy fa inox zay teo amin'ny fon'ny pilier ny Louvre io de teo daholo le diambala tsy haiko raha mbola aona fa tsy atsony fa tsy tena andinika le sira fa taoarinany nanazavany général Lilson an'izay zavatra zay dia niresaka ny toy ny raharaha izy mbola tsy hoany fa hoy zay hoe raha raisina zany
lay position an'ny CPI androany mikasika an'lay fitsarana n'lay fitoriana ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy n'izao fotoan'izao mitony amin'ny président Marc Ravalomanina dia napetrany tamin'ny responsabilité ihany koa le olona zay toriana sy ny olona mpitory ao anatin'le izy ary eo mahatonga an'izay hoe tsy mitombona n'izy ho an'ny retsy mpitsara zay tsy manao rarangasy retsy tsy afaka anaovanao kolokolo ihany ka tsy maintsy hoe hiaro amin'ny président Marc Ravalomanina izy na mety tombony an'ny président Rajoelina izy tsy zany tsara iny araka ny fahatongavany zavatra pelatana iny le dossier donc anjaratsika no mandinika hoe atraiza ny fahadisoan'ilay zavatra voizina indraindray ny général Wilson moa ny teny tao anatin'le fanazavany akoatra n'le resaka 7 février zay tena antony na tonga anazy nanao an'ilay fandarana dia isan'ny voatonona zay sy tontolala manaprofo ny mahavavolombelon'ny tantaranay zany hoe raha iresaka fanovana tamin'ny resaka fitondram-panjakana Marc Ravalomanina sy ny hetsy-bahoaka ny tarian'Andriamatoa Rajoelina dia tsy azo kosehana amin'ny tantara ny fisinay efatra mianadary eo Soavandriamartafika Roly Mercia tontolala dia ny tenako miampy ny Jean Paul Randéniaina rehefa miresaka amin'ny honorable Jean-Jacques Rabenirina dia izy namoaka an'le terme hoe Jean Paul Randéniaina no atao hoe homme détonateur zany hoe napipoaka n'ilay vanja nirefitra izy satria ny vaovao nataon'ny Jean Paul Randéniaina no nitarika ny fionganan'ny fanjakana tamin'ny 6 jolay azo adinontsika zay ary zany mbola amerenako amintsika zay vavolombelon'ny tantara ka manaraka ny zava-misy tsy hanao tsenjery androany fa tsy zavatra ngeza be ny marava fanjakana fampahalalam-baovao nataon'ny Jean Paul Randéniaina nge nampiongana amin'ny président Marc Ravalomanina nampisy ny fahatolana tamin'ny fafito volana febroary fa tsy hoe zavatra ngeza be hoe tena nisy maramila lalao zao dia nikomy dia nakakatsisany zany fa vaovao ny atomboany dia nakatona ny fahita lavitra viva fa ny onjam-peo nandeha dia nanomboka teo nisy ny anao fitenenana any an-tanimbary na tsony tontolala hoe avianao ihany fa raiky ty donc tsy zavatra ngeza be ary isan'ny tena niteraka an'izay fiongana amin'ny président Marc Ravalomanina zay ny fikitikitiana fahita lavitra ny fikitikitiana aina manjery tena raha vao nanao an'izay fahadisoana zay baraka iny ravy a fahita lavitra ho any nakatony fitondram-panjakana no nyrodana erera kely fa nefeny ngoda lavy satria maninona efa niotsika tao amatoanany lay mécontentement zany fa tsy mivoaka le izy donc ny zavatra anankiray zay le ma l'homme détonateur an'ny Jean Paul Randéniaina le tenen'ny honorable Jean-Jacques Rabenirina hoe le vanja fa teo fa tsisy an'izay détonateur zay fotsiny fa volkitsak tonga dia nirehatra kobo vita tapitra ny tantara miakatra ny soratra enjana lay 7 febroary zany no niteraka n'lay fivadian'lay mpitandro filaminana tany anivon'ny camp nisy ny rassemblement maraina tsy nanao tsony le mpitandro filaminana nanomboka teo nampiantso mpanao gazety colonel Charles général Lilson zany andro vitsivitsy talohan'ny fikominy lay mpitandro filaminana zay moa no nilazana anazy hoe nikomy le mpitandro filaminana fa tena marina le mpitandro filaminana tsy hoe nikomy fa tsy nanaiky an'le baikony mena fotsiny dia niova sata général Lilson mialohan'izay nifandray taminay tao anivon'ny fanetanana tao amin'ny viva mivory zareo any la 19 dia mitondra karazana communiqué zay avy any tiandray no nivorinay tao ampitao tia ifampiresahana amin'le vahoaka efa nanomboka naka position zany le maramila tamin'izay fotoana zay dia zay rehefa avy eo hitantaratra tamin'ilay tsy fanekena baiko teny anivon'ny camp zany camp militaire teto aloha fa mbola tsy kazerna
fa tato amin'ny kazerne ndray zany efa nisy ny général Zafinakoto Bruno ndray efa taty amin'ny côté Alain Marson zany efa nanampy amin'ny betina Antananarivo teo amin'ny fiarovana mahitsika fa nisy kalaky mandehandeha tamin'ireny fotoana ireny ny arovana ny Andry Rajoelina teny amin'ny 13 mai le mpiambina zany efa mitondra kalaky raha fitsavazavainareo sary madagety sy reny mahita an'izay sary zay nareo hoe io misy sarina mpiandry any Andry Rajoelina teny amin'ny 13 mai nefa zahay mbola be ny tanàna mitondra kalaky be ny tanàna izy tamin'izany fotoana zany fa mitondra kalaky le mpiambina anazy zany hoe nisy système rey zany avy taty ambadika tatya nafana nametraka an'izay taoko nisy fandromponana tany filaminana efa nandeha zany tany ambadika tany efa miainga rehefa tonga lay fa 7 volana febroary iny niteraka an'ilay hoe naka position le maramila hoe tsy rariny tsony kosa ty famonona prétendant de naka position le maramila bascule ny Kapisaty natanjaka ny tolona teo amin'ny 13 mai vo tonga teo maramila de tsy azo natao ninina tsony le tolona teo amin'ny 13 mai nalaina ny lapana Ambotsiroatra nirodana tsikelikely le fanjakana Marc Ravalomanana de tonga ny episcopa nametra-pialana président Marc Ravalomanana de izy le tantarainy général Lilson teo reny tsisy disony satria ny atony de ty za no nifampiresaka tamin'ny général Lilson tamin'izany fotoana zany donc tsy mbola niresaka tany amin'ny ben'ny tanàna Andry Rajoelina mihitsy izy raha tsy tahoarina ny laika fanomezana n'ilay foza kely telefonina foza teo amin'ny Jovena teo Nosy Zato apasika moa ny teneny anazy fa tsy apasika le izy fa eo Nosy Zato ny Jovena Nosy Zato izy fa tsy le aria amin'ny lala makanitosy le anankiray ry fa le ety Nosy Zato le eo amin'ny alohan'le hoany amin'ny sel mihitsy io le Nosy Zato io le avy ety le mivoaka ny Pitatafika iny io avy ety Nosy Be de io Jovena teo fotoana tamin'izay fotoana zay avy any Antsiromo Mandidy izy de niandry anay sy Totolala teo Totolala niaraka nanatitra ny telefôny io hoe ty nenao telefôny misy piso io numéro ray ihany ao anatin'ny telefôny io de numéro ny Andry Rajoelina raha maneno zany de fa tsisy olona miantso anao akoatra ny izy ihany mahafantatra ny numéro io na zahay any tsy nahay le numéro fa nanome anazy zay fotsiny rehefa avy eo zahay de nitondra fa misy faharoa ny telefôny io roa io telefôny io fa zay moa tsy niresahana ny faharoa ny telefôny io de nomena ny colonel Charles mbola mandeha moto ihany zay tamin'izany mbola ao amina ao i moto io mbola nitairiziko tsara mihitsy fa volombelony tatary zany moto zany mbola tsy simba mandraky tiny androany zay ny amprimana anazy tsara hoe ty moto va volombelony tatary ty lifanina menamena zay io moto io nandeha ndray zay Totolala ny alaveo Nosy Zato nakany antany mena torakovitry Totolala tamin'izany antaninareo izy rakaraka ambasy ty eo amin'ny rond-point antany mena zay nandrasan'ny colonel Charles hoe eto aho izy mbola commandant tamin'izany avy zarapera eto nala eto ok ho avy zay Totolala any antany mena eo amin'ny rond-point antany mena hoe ty le telefône numéro ray ihany ao anatin'io numéro anao mirova maneno de Andry Rajoelina zay zay ireo olona ireo vo en contact tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy nisy hoe Andry Rajoelina zany nampikomy maramila andra zany fa efa nanao an'ilay hetsika nataony le mpitandro filaminana vo niditra contact tamin'ireo amin'izay Andry Rajoelina satria zahay en contact tamin'ireo olona de eo izy zany vao Andry Rajoelina amin'izay no mifampiresaka amin'zareo any tamin'izay directive rehetrarehetra natao de nitoy io nakeo amin'ilay episcopa avy nanao fandaharana zay de nakeny amin'ny 13 mai de avy eo andao any antany mena mbola zahay telo day any za Totolala Roly Mercia azoazony Roly mitsy manko rehefa mitantaran'io le mafinaritra amin'ny resaka amin'ny zoko be komika zay moka izy rehefa mita le ro katrakatraka io basio voleo katrakatraka eo amin'ny episcopa zay tonga eo efa savorivory efa mipetroka be i colonel Charles Andry Rajoelina lasa nandeha nivoaka izy zay reka raha misy an'le sary ivoany Andry Rajoelina avy ao amin'ny episcopa tamin'ny 21 io jesy rehefa nivoaka izy nandeha rehefa nivoaka nandeha Andry Rajoelina de nivoaka nandeha koa
ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona nivoaka koa izy de nivoaka de nantany mpanao gazety de iny moa izy le modikodina iny monseigneur Odon rehefa resanao de nivoaka koa ny anglikane le mbola hatram'izao iny mbola izy ihany ny lehibe amin'ny fiangonana hatram'izao nivoaka koa iny de nivoaka tsirairay zany re olona reo de nivoaka farany avy any am'izay ary eo lay grave tamin'le tantara satria lasa zany président Rajoelina iny président Rajoelina lasa nivoaka hita mihitsy ny nivoahany iny avy ao jesira ohatra ka misy sarin'izy mivoaka avy ao izy mivoaka avy tao tam'le lapa izy zao izy mivoaka ty sa izy tonga izy mivoaka ty fa misy anazy mivoaka nandeha tongotra mihitsy misy mivoaka an'izy nandeha tongotra mihitsy nivoahany avy any de lasa izy nandeha satria tsy nety tam'lay dinika tao de nivoaka izy lasa nandeha rehefa tsy nety taminy zany atao de lasa izy nandeha de eo zany le nametrahantsika an'izy le zava-misy tam'izay fotoana zay hoe tsy nifanaraka zany lay ty efa le intsy ty zavatra hafa ndray ty fa le izy tsy le intsy fa tao amin'ny episcopa ihany de rehefa lasa zany président Rajoelina de niteny am'izay colonel Charles avy eo ambany eo sady mitazona basy avao tao olo reo avao tao reo vazaha reo ny andro izy zany nivoan'le vazaha fa tsy sanaka an'le vazaha tany izy satria tsy nanaiky an'le fihetsika zay nataony colonel Charles zany zay tena hoe mafana raha be ny manamboninahitra zokony zany ny colonel Ndriary John sy ny colonel Noël Rakotonandrasana reo zany tsy nanaiky ao anatin'ny sary io jereo tsara jesy fa misy an'izay ao misy sarin'ny colonel mitroatra zay ao sariny mbola commandant izy teto manko io izy zany zao colonel Charles io mbola commandant armeko ty basy ty izy de ny armeny tokoa ny kalakiny ny krakra ny armeny le izy tia Nils ty zany Nils nandeha amasivo amerikana nandeha fa tao anatin'le izy mialohany ty zany rehefa mitabataba eo ambany eo i colonel Charles hoe avoay tao vazaha reo fa teto izy efa izy nandray any pasteur Alarasendra Asina mbola alohany ty zany sary teneniko zany raha ohatra ka jerevany jesy le sary mbola tsy nisy an'iny pasteur iny mbola tsy nandeha iny masivo amerikana iny nefa masika colonel Charles eo ambany mbola commandant izy tam'izany de ao anatin'ny sary iny avy eo miakatra any ambony riana izy nefa avy ny armeny ty ambany ty le basy de niakatra nakany ambony any izy misariny commandant Charles zany eny ambony lavarangana fa nandeha Ndriary John zany rehefa hitany hoe tsy de nilamina loatra le tena maromila reto de nidratra anaty tomobile général Ndriary John de lasa izy nandeha izy amin'io fotoana io no nitendreniny atsosokoditra hoe ity ny semgam de Noël Rakotonandrasana no ministre ny défense fa rehefa nandeha zany zay zany napetraka rehefa zay ny andraikitra olona reo rehefa taterina nyray lasa semgam nyray ministre ny défense fa rehefa niakatra tany ambony tany zany colonel Charles commandant izy tam'izay fotoana zay andeha hiditra tao anatin'io brao nisy an'ireo vazaha reo sy nisy an'ny pasteur Lala sy nisy an'ireo généraux reo sakanany général Noël Rakotonandrasana amin'ny tanan'ila fotsiny izy fa matanjaka rangaty iny général anankiray iny tena tazominy amin'ny tanan'ila izy moa commando io tazominy amin'ny tanan'ila i commandant Charles io fa tsy matohitra anazy io hoe nefa raha mivatana izy reo laha manatombo kely i commandant Charles fa tsy mahetsika eo commandant Charles tsy tafiditra tsy tafahetsika anazy tazominy amin'ny tanan'ila fotsiny amin'ny tananakavana de rehefa tsy tafiditra zany commandant Charles de nidina taty ambany izy de rehefa avy eo nivoaka pasteur Alarasendra Asina ty mivoaka tsirairay le lohan-dompion'ny fiangonana de samboriny commandant Charles pasteur Alarasendra Asina tazominy tamin'ny vozonakandrony natsofony tao anatin'ilay pick-up lasa iny le président Rajoelina le teny antsika hoe mivoaka zany hoe zany lasa nandeha mivoaka président Rajoelina tam'izay fotoana zay teny hoe tsy manaiky an'io zavatra ao io zay zany ny zavatra nyteneny te hoe tsy ekeko io tsy manaiky an'io zavatra miteny izy eo azo mpanao gazety io feo io
teny izy tsy manaiky an'io de nivoaka izy a de nitsofoka anaty tôbila de lasa izy nandeha de nisy maro zany a nandeha niaraka taminy zay le teneniko anareo fa rehefa avy eo arak'izay zavatra le tenentsika zay a niakatra ny akeny ambony eny ao commandant Charles eo zany le izy de général Noël Rakotonandrasana io mitazona anazy io de nisy fotoana io zany bloqueny tamin'ny tanan'ila amin'izay io rehefa tena hitroatra fa tsy tafahetsika io tena tsy tafahetsika eto izy moa mbola fanampy taminy rehefa nisy fotoana amin'izay a commandant Charles tena hitroatra mihitsy io lavarangana io zany a no nanakanany anazy rehefa avy eo satria mbola verina midina miakatra teo commandant Charles io hoe mangataka ny amoanan'ireo vazaha reto ny zavatra narovany le manamboninahitra le colonel reto zany a hoe tsy misy directeur militaire zany a ho atao ary tsy anao fihetsika mety hanohitohina an'le vazaha ity bandiny tiliara ty Roméo ny anaran'izay rastation Roméo de etotsika mahita ty zao ny général Lear John mbola colonel izy tamin'izany fotoana zany a rehefa hitany etsy de nilamina teo zany de lasa izy nandeha lasa nandeha izy nandeha i général Lear John de ny fandehana général Lear John nitondra ny fikisahana maramila maromaro lasa nandeha zany de rehefa avy eo a nandeha koa zany colonel Rakotonandrasana Noël fa nijanona teo a commandant Charles tsy nietsika teo raha tsy voasambotra pasteur Lala mamaly tena mizizo mihitsy colonel Charles tanatin'ity teto amin'ity episcopaty tena ny zizo igny de nandeha Lear John zany rehefa hitany hoe tsy azona lamba de nalainy le basy aiza basiko teo izy de nalainy le basy io basy io a armeny commandant Charles eo ambany eo izy miarmeny io azo sary zany armeko basiko ty krakra eo zany niteny nazava teo i général Lear John colonel izy teto mbola colonel lasa izy nandeha rehefa io zany le mampizizo ny commandant Charles teto le izy le hoe amokany le hoe avoay fotsiny le vazaha iny izy zany armeny le basy krakrak zay armé iny basy iny manomboka eo iny basy hoentiny commandant Charles basy armé iny hoentiny eo iny izy eo zany mahatonga le jereva amizay eo natonga ny général Noël amizay zany nanakana anazy tena nisy maramila nanenjika anazy le basy efa armé nety niakatra any donc iny zany moindre geste iny tonga de ria fandripaka de jereva mijery daholo inona le ho ataony colonel Charles any ambony any zay aby zany le zavatra nandeha teo de eo amizay zany le misy an'le manomboka amizay le fanakanana zany ao anatin'le izy zay natonga nam'y tenareo vezivezy eo izy vezivezy eo colonel Charles mivezivezy eo de io nivoaka koa ty nivoaka izy nivoaka zany le fiangonana de nivoaka izy efa presque lasalasa de nivoaka izy colonel Charles zany eo mbola commandant izy eo jefa commandant i gradeny io de teniteny kely teo zay président Tsiraonana lasa izy nandeha brafitsy koa iny nandeha any de mandeha tsirairay koa lay ray aman-dreny am-panahy reo koa zany mandeha mivoaka tsirairay eo hitanareo ty moa zany efa manao an'le ny am'zany sy ny am'zany lasa izy zany rehefa vita le resaka teo satria tsy nilamina le tao ambony tao izy zany mbola mijanona tany arinany président Rajoelina mbola tsy nandeha fa eto zany efa miresaka an'le hoe fametrapelan'ny président Ravalomanana sy le famindrana an'lay fahefana any am'lay maramila zany zay io ady hevitra io zay zany le ady hevitra teo de eo le tsy nekeny any Rajoelina zany le hoe fa maninona no afindra any amin'ny maramila le fahefana zany rehefa nanao démission i président Ravalomanana zany rehefa nitranga le problème tamin'ny 7 février tsy niziriziry teo amin'ny fanjakana izy fa niala izy de nomeny an'lay maramila amin'ny grade farany ambony zany hoe sady grade farany ambony no efa ancien zany hoe le ancien am'zareo fa manana grade farany ambony koa nefany zay zany no nomena an'lay fahefana zay zany le famindra-pahefana nataony président Marc Ravalomanana omena an'lay tany filaminana zay efa zokony zany ary amin'ny grade ambony de zay zany no nomeny anazy de io natonga le masivo amerikanina zany tonga tao anao an'izay famindrana zay tsika ane zany raha ohatra ka nanaraka an'izay famindrana zay de nazava fa tsy ny considéren'olona ho potsista lay
fanangan'ny mpanjakana nataony Andry Rajoelina. Raha nanaraka an'izay oa zany tsika hoe satria nisy fametram-pialana dia nisy famindram-pahefana mazava niaraka tamin'ile masivo amerikana indrindrandrindra dia famindram-pahefana zany natao lasa tany maramila fa président eto zany Noël Rakotondrasana mbola eo ty général Noël teto izy mbola colonel koa de eo zany le manomboka atsika hoe mizizo commandant Charles de manomboka sahirana zany le zokiny mandamina izy noho ny fisiny lay masivo ao anatin'ilay efitrano reo zany tena problème ao anatin'le izy de ny hafarany moa zany tafavoaka nivoaka ny masivo amerikana de lasa izy nandeha fa ny farany tao zany dia reo manamboninahitra général reo ny général Hippolyte ny amiral Hippolyte ny général Ranto de ny général Rive zay zany ny farany tao de iny zao monseigneur iny fa manomboka hitatsika zay le zavatra nyteneniko hoe nivoaka koa monseigneur Odon lasa izy nandeha de nivoaka koa lay anglicane lasa koa iny nandeha rehefa avy eo zay ny fivoazy reo teo voaka tsiraray ny monseigneur Odon nivoaka voalohany fa lasa zany président Ratsirahonana de nivoaka koa zany satria reo fiangonana reo koa zany isany natsoina tao anao an'le famindram-pahefana hoe famindram-pahefana ampilaminana zany no nanaovana an'izy zay zany le zavatra teo fa rehefa natsoina tao Andry Rajoelina de Andry Rajoelina tsy nanaiky an'izay processus zay zany tsy azo kekena zay izy de teo naravan'le dinika zany rehefa hoe tsy nanaiky zany président Rajoelina de niditra tsehatra reto maramila reto nandravan'izay dingana zay zany arava io dingana io rava rehefa avy satria ny antony de zao rehefa lasa zany reto le akamaroany reto tany filaminana reto lasa nandeha de tsy nisy maramila tsony tao amin'io episcopat io mpanao gazety ny tao de olona mpanara-baovao sisa zay sisa ny tavela tao anatin'io satria voany raisiny colonel Charles tamin'ny vozina akanjo ny pasteur Lala Rasendrasina de niakatra tanaty tomobile aby reo mpitany filaminana reo de nanaraka ny colonel Charles nitondra any pasteur Lala Rasendrasina nakany amin'ny Kapisaty zay ny zavatra nisy fongana tsisy maramila tsony teo satria général Ndiaye John wale tenekeo reo fa lasa ny général Noël Rakotondrasina koa colonel Adolphe tam'izany efa lasa de colonel Charles koa rehefa azo ny pasteur Lala Rasendrasina lasa koa izy nandeha ny borafitsy aby maramila reo tsisy le généraux nefa mbola ao ny olona amindrana fahefana nefa ireo généraux reo le tarotasy zany any am'ireo réflexe zany ny anaty am'izay fotoana zay hoe aleo atsona colonel Wilson satria izy tsy teto mbola commandant izy tam'izay de niantso zay totolalany eo de niantso anazy allo aizaka ho ianao za io zay ty ambotsiroatra ty zao manko zavatra misy ato amin'ny episcopat ato de tantaraiko hoe misotrazotra zao ka rehefa azo ny colonel Charles pasteur Lala Rasendrasina de lasa ho daholo le maramila nandeha ataovy tonga any am'izay sary le hoe lasa eo am'le mahazo ny pasteur Lala Rasendrasina am'izay nge jesy le sary lasa nanaraka an'iny ny rehetrarehetra lasa daholo tsy nisy maramila tsony tao na ray ary ka makanesa ho anao aty fa le généraux reo mbola ao izy anankitelo reo le ambassadeur rehefa lasa pasteur Lala Rasendrasina lasa koa maramila rehetrarehetra lasa babangona zany teo de ozy izy commandant Wilson izy tam'izany hoe andrasa za ozy hitady tomobile fa tsisy tomobile moa za io izy fa le tomobile kiny nentiko aty 305 tomobile de andrasa za ozy hitady tomobile de aingakaingana anao fa sao de lasa reto de tsisy nininona tsony rova lasa reto réflexe zany na tam'izay fotoana zay hoe le olona tena namindrana fahefana indray no lasa mbola mipetraka ao tsy aizy hoe ataony ahoana le taratasy ny ampelantanany tony colonel Wilson teto zany lasa ny colonel Charles ny fotana mafaty tamin'ity episcopat ty zany zavatra anankiroa ny voalohany le
nanambana basy mitondra basy tao anatin'le dinika nefa le masivo amerikanina tato zay zany fotana moafaty voalohany tao anatin'ity zavatra ty tsy namailo zany tamin'izany fotoana zany fa ny tany-po fotsiny am'le afana-po be de hoe way ny faharoa de ty fandraisana amin'ny pasteur lala rasendrasina ty reo zany ny fotana mafaty roa tao anatin'iny tranga teny amin'ny episkopa satria na inona zany position mpitandrina foany fa oetin'le afana-po moa zany de tena hoe raisina ohatran'ny criminel le pasteur nampidirana azy tao anaty tomobile raisina tamin'ny vozina akanjo fadisoana zany amina rehefa tonga ny colonel ny commandant Lilson avy any mitondra pick-up izy de mitondra maramila vitsivitsy niaraka taminy de izy aiza le olona fidèle de izy ambony ao de niakatra nakany izy na manahoana ancien reo manamboninahitra général tao ambony tao reo de vao tonga zany ny commandant Lilson tsisy hoe olona taritiny tamin'ny vozina akanjo avy any fa nientiny reo olo reo de natsofoka tao anatin'ny fiara de nentina nandeha tany Betongolo de izy le nitantarainy am'izay hoe eo Betongolo izy no miantso any président Rajoelina tamin'izany fotoana zany hoe entina izy retolo de hoe andraso kely aloha de rehefa aveo de hoe hoentiny amin'ny Kapisaty de tao amin'ny Kapisaty moa ny toy ny tantara nafindra an'ireo manam-boninahitra général reo tany amin'ny Andry Rajoelina le fahefana tiako tenenina zay processus zay dia tsy prévu tary am'lay dinika tao amin'ny episkopa fa natao zany zavatra hafa donc raha nandeha zany le dinika tao tsy ohatry zay le sary mivoaka fa mety endry zavatra hafa hoe reo le mpitandro filaminana reo mety mitondra de mety taty amin'ny fandraisana ny dinganafo satria tao ny pahalalana ratsirahonana donc zareo no miketriketrika an'izy tao nafatatra hoe mety sa tsy mety fa rehefa nitroatra moa zany Andry Rajoelina tsy nanaiky an'le izy de niova le sary de ny sary napetraka zany rehefa aveo de hoe reto le nahazo fahefana reto ihany no mamindra ndray an'le fahefana zany hoe le fahefana zany ady famataranandro nazahoana anazy de namindra ndray an'le fahefana nakany amin'ny Andry Rajoelina de ny fitsarana avy momba lampadrenana namoaka didy ny fandraika tamin'iny de nanendry niaraka tamin'iny teo zany premier ministre avy etrany monjarondefa zay le didina voaka ny fitsarana avy momba lampadrenana rehefa aveo ty efa tsisy ty fa ty zavatra hafa ty ndray efa général Raoel sy colonel Kotandrasina ny général Kotandrasina Noël efa zavatra hafa iny donc efa frustration iny mbola tantara hafa ndray rehefa iny resantsika ny erina misy dikany natonga an'iny fa le teto zany de hoe lay fatongavany général Lilson zany tokony toy ny sary eo zay jereo zay fa tokony zay ny sary mivoaka hoe tonga ndray général Lilson any TV plus ny tokony manana zay tonga ndray général Lilson dia naka an'lay généraux anankitelo de nitondra an'ireo de iny le tara hitanareo manao akanjo mitsiritsirika fotsifotsy volomparasy iny Roméo iny ndray aveo niaraka tamin'ireo io reo zany aveo niaraka tamin'ireo na tonga azy tena niaraka amin'ireo de satria akaiky ny amiral Hippolyte izy namany io de tsy nandeha mihitsy zany tanka mbola tsy mivoaka reto manamboninahitra reto fa reto zany efa commandant Lilson no naka ny reto tao natonga ny reto mivoaka de zay ny mahatonga ny jereo tsara fa ny amiral Hippolyte ihany no raisy ny Roméo eo fa tsy mandray ny ranto izy de iny commandant Lilson hitanareo mandroso iny amin'ny akaviany io izy zany no nitondra an'izay am'reto manamboninahitra reto niditra tao anaty fiara de niditra tao anaty fiara reto tsy nisy olona nkitakita reto tsy nisy olona hoe nandray vozina akanjo tsy nisy an'izany tsisy tena nandeha de tamin'ny ty teny ty no niteny ty tary ty zany any amin'ny Kapisaty zay fa tsy nakany amin'ny Kapisaty reo fa nentin'ny Lilson tany Betongolo de lasa daholo zany rehefa aveo
lasa reo rehefa avy eo nandeha normal reo tsisy hoe nisy voagidragidra reo mpitany filaminana hitanareo élément nentin'ny commandant Lilson reo tonga taty afara reny reny hitanareo mandehandeha reny zany élément nentin'ny commandant Lilson niaraka taminazy tamin'ireo pick-up fotsifotsy de nentiny izy telonareo nentiny zao général Ranto iny de ty ny amiral Hippolyte de lasa zareo rehefa avy eo de nandeha le teneniny général Lilson tiako tenenina de ty tao anatin'le tantara zany lay 7 février dia nihitatra nandeha any amin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany le izy nihitatra nakany zany zavatra io ny mpanao gazety moa zany rehefa mahita an'ireo io zao iaina TV plus de sy mbola kely izy tam'izany le sara tam'izany tena mbola kely mihitsy izy tam'izany de niditra tanaty tobila tobila nentin'ny commandant Lilson viany io pick-up io fa tsisy tobila tsony tao tsisy tobila namaramila tsony tao fa efa lasa daholy fa commandant Lilson viany tonga nakandreo nitondra tobila de niditra tao reo généraux reo de lasa zareo zany de zay ny fipetraky ny raharaha zay ny zavanisy tao anatin'iny de io zany commandant Lilson hitatsika iny miditra iny mitondra nyty pick-up ty zany de nitondra an'ireo élément reo nandeha eto kitenenina amitsika hoe le tantara zany mitoetra ary misy sary mirakitra anazy donc raha ovanao zany le izy de moratraingo rehefa manovy anao tsy zany ka tsy zany le tantara raha ovanao le izy de fatra mihitsy tsy zay le tantara rehefa tsy zay ohatry ny tontolo ala le niverina teo ohatry le nitsofoka tany sariny de niverina fahitako azy azy tadidiko moa le akanjonao tam'izany efa ela be fa ohatra ny sariny zay rehetra zay noresahana dia iverenako am'ilay ningatsika tary alotary hoe resaka 7 février misy an'ilay fitoriana 7 février nitondrany général Lilson fanazavana mikasika hoe inona le tena zavatra nisy de nitohiny iny efara atao amin'ny episcopat iny nanomboka teo vao tena hoe tapitra le fanjakana Marc-Ravalomanina iny no namarana an'le tolona zany ny zavatra nitranga teo amin'ny episcopat iny satria ny farana atao amin'ny kapisaty iny de nanomboka teo Andry Rajoelina am'izay notondra fa misy faly izy miditra ny sehatra raisam-pirenena satria nosokajina ho mpanonga-panjakana Andry Rajoelina nanomboka teo satria tsy nanaraka an'le fandaminana atao amin'ny episcopat fa raha nanangaraka an'le fandaminana atao amin'ny episcopat de tsy zay nefa ny tsy haitsika reto hoe inona no sariny voaka raha le tao amin'ny episcopat na raha vosikajy misy ny mpitantana ve tao anatin'le izy Andry Rajoelina raha zay ny natao satria décision avy any am'ireo vazaha reo zany le izy fa tsy décision ny mpitolona taty donc rehefa ny considéré zareo le mpitolona niantso amin'ny Norbert Ratsirahonana izy de tonga teo Andry Rajoelina de tsy nanaiky de iny tsy fanekeny iny miaraka amin'ny tsy faneken'le mpitandro filaminana zay efa mivadika taty am'le vahoaka araka le tenenin'ny général Lilson ihany hoe amin'ny tolona ozy izy ny mpitandro filaminana rehefa matsapa fa matanjaka le tolona de manampy ny vahoaka ny mpitandro filaminana fa tsy hoe ny mpitandro filaminana dia tsy natao horesin'ny vahoaka hoe tsy misy vahoaka maresy mpitandro filaminana zany tsy zay le izy fa hoe ny mpitandro filaminana rehefa tapa-kevitra ny vahoaka fa mijoro dia manampy an'le vahoaka le mpitandro filaminana samy hafa aloha zany le fomba fitenenana an'le raharaha eo zavatra roa samy hafa mihitsy zay de zay le tiako tenenina atsika hoe ny tantara de mitoetra ny tantara tokony akana lesona ny tantara ny tokony amezatsika ny zava-misy hoe na iza na azo fanjakana na mitondra na ivelan'ny fanjakana manohitra de tokony mahafantatra hoe ny zavatra aky tamin'ny fomba fanaovana ny tolona teto Madagasikara de tokony ekena ny fahalalana maneho hevitra any zany anany zavatra ngeza be tiako toetra hoe ny olona niady amin'ny fahalalana faneho hevitra nefa androany ny tena manapatenta amin'ny fahafahana maneho hevitra kalalahana dia mampalahelo ny zava-misy eto amintsika tokolasy tompo vavy everiko fa lavalava zay resaka ny tenena teo zay dia ametraka ny mandrapitafa ho atsika rehetra de mirary soa samby mavita faranerinany sambatra indray de mirary faranerinany sambatra ho atsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra ny hira alefatsika dia hira ny tarika tsy very
tamaly mihitsy izy ty tokony nandeha tamin'le tsika nanao an'la Genesis toko 7 fa tsy tonga tao anatin'ny saiko izy fa androany izy zany voalefako andarotsika ny ty fandarana ty dia ny irany tarika tsy very baiboly io baiboly io zany dia filazana ny toko sy andinina ao anatin'ny baiboly ny ina moa zany ny boky mirakitra tsy toko moa zany fa le boky mihitsy hoe boky ny Ezekela ny Genesis le hoe de io tany say ny tarika tsy very hatramin'ny farany hatrany amin'ny apokalipsy de zay alefatsika kely sady mba amizantsika homazy ihany koa ny bivy zay isan'ny napisana zany tarika tsy very zany samby teny Andriamanitra veloma tompo Huta Samuela Panjaka Tantara Ezera Elia Estera Juba Salamu Bulana Pituri Teni Tunkirani Salomona Isaya Jeremia Fi Tumaniana Ezekiela Daniela Hosea, Joela, Musa, Ubadia, Juna, Mikana, Huma, Habakuka, Zefania, Hagai, Zakaria, Malaki, Testamenta, Talua, Hagai, Zakaria, Malaki, Testamenta, Talua, Matiu, Marikaliuka, Zona, Asani apostoli, kumana kuntiana, kalatiana Efesiana, Filimpiana, Kurunsiana, Thessaloniana, Timothy, Titus, Filemona, Yedro, Jacoba, Petera, Zona Voluan, Juda, Apocalypse, Navana Marana. Genesisi na fiandoana Ekusodosi Levitikusi Numeri Deuteronomia Joshua Pitsara Ruta Samuela Panjaka Tantara Ezera Nehemia Estera Juba Salamu Bulana Pituri Teni Tunkirani Salomona Isaya Jeremia Fi Tumaniana Ezekiela Daniela Hosea Joela Musa Ubadia Juna Mikana Uma Habakuka Zefania Hagai, Zakaria, Malaki, Testamenta, Talua, Hagai, Zakaria, Malaki, Testamenta, Talua, Matiu, Marikaliuka, Zauna, Asana Apostoli, Humana, Kuruntiana, Kalatiana Efesiana, Filimpiana, Kurunsiana, Thessaloniana, Timothy, Titus, Filemona, Yebro, Jacoba, Petera, Zona Voluan, Juda, Apocalypse, Nafana Marana.